5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Noltranao ny fampalalam-baovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous présente Niva. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltrano ny vaovao. Manoloany ireo teboka maro mafampana teny anivo ny anten'ny era-pirenena nandritra ity fotoam-pivoriana faharoa ity toy ny fisian'ny fitsipaham-pitokisana ny praiminisitra sy ny governemanta nataon'ny solombavam-bahoaka. Ny antsony rehetra ahakalesona tamin'ny zavaniseho ny filohan'ny anten'ny era-pirenena androany nandritra ny lanonana famaranana ny fotoam-pivoriana. Manaiky ny roso amin'ny fitoniana ny solombavam-bahoaka saingy anaraka akaiky ny raharam-pirenena indrindra ny fahefana mpanatanteraka izay nanao trangana fandikan-dalàna maro tatoato raha nambarany izy ireo amitoy ankilan'ny feo mandeha amin'ny fikasana andravany bromatry ny antenny era-pirenena. Tsy voaja ny voalaza ny lalàna ny amin'ny tokony ananganana ny ANRCM na ny Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée eto Madagasikara hatreto. Ny rafitra izay mandray anjara feno amin'ny fanaramaso ireo hainy vakijery miankina amin'ny fanjakana na tsy ary tokony ho natsangana ray taona aorian'ny fametrahan'ilay lalàna momba ny serasera amin'ny hainy vakijery amin'ny fiandohan'ny volana septambra 2024. Voasokajy ho isan'ny toerana maitso tsara indrindra aty amin'ny ranomasimbe indianina na meilleure destination verte de l'océan Indien 2022 amin'izao fotoana Madagasikara. Fa ny eniny tao anatiny ny taonysika no nitsalotra ity anaram-boninahitra izay isan'ny manatsara ny lazan'ny firenena maneran-tany ity. Any ivelany mahery ny 500 ireo olona maty tao Iran telo volana tao orian'ny fahafatesan'ilay tovavy iraniana Mahsa Amini. Anton'izany ny fihetsiketsehana tsy misy fiatony izay ataon'ireo mponina ny antoerany amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Zoma fahenina ambifolo ny volana Desambra taona 2024 mingadona noran'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy atena ny araba ary manasanao ihany koa anjoy izany hatramin'ny afarany. Isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity mifarana tamin'ity androany ity ny fivoriana ara-potoana faharoa andreo parlemanta eto amintsika isana namarika izany ny fisiany ny fikasana anao ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta nataon'ireo solombavam-bahoaka toy ihany koa ny fanafoanana ny fasafasy teo amin'ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna nandritra ny lanonam-pamaranana tamin'ity androany ity ny antsony rehetra ahakalesona tamin'ny zavaniseho ny filohan'ny antenny era-pirenena ny antsiprian'izay tanteriny olona sainy. Tapitra androany ny 90 andro nomen'ny lalàna hanatanterana ny fivoriana ara-potoana faharoa andreo parlemanta rotota eto amintsika. Roa volana izay nisehoana tranga maro nanaitra ny mpanara-baovao toy ny fahavitsen'ireo solombavam-bahoaka tonga manatrika ny fivoriana fa indrindra ny fitsipaham-pitokisana natao ny solombavam-bahoaka misy 500 ho fandravana ny governemanta tarihiny praiminisitra Ntsay Christian. Ny antony anefa izany no ny trangan-javatra maro niseho teo anivon'ny ty androm-panjakana ity. Androany miantso ny rehetra akalesona ny filohan'ny antenny era-pirenena manoloana ireny zavaniseho ireny. Dia ny mahakasika ny zavaniseho farany teo teto anivo ny antenny era-pirenena. Efa nisy ny fanambarana izay nataoko tamin'ny alatsinainy faha 12 Desambra 2024 lasa teo. Ary mbola mafisikoeto fa ny savorovoreto lantoana izay tsy miady
olombodo fa izay tofo mpamosavy. Misy hakana lesona izay zavanitranga teto izay koa samia mangala amondraha. Nanairan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny fahifanam-panatanteraka ihany koa ny firongatry nitrangana tsy fandriam-pahalemana na an-tsaha izany na an-tanàna izay tsy voafehy hatramin'izao. Ankoatra io, miantso ny siny trêve politika ity filohan'ny androm-panjakana ity amin'izao akatoko ny fety izao. Eo ihany koa ny tokony iraisany solombavambahoaka ina ho tombontsoan'ny firenena na eo aza ny firehana tsy mitovy. Ny firaisan-kinany solombavambahoaka ihany no ahafahantsika manome hasiny androm-panjakana misy atsika ity. Koa manao antoavy mba hampitsaharana tanteraka ny fifampihatsiana sy fifandramitana fa izany no antony fitoniana. Aza manaiky ho saraham-bazana na dia tsy mitovy aza ny firehana ara-politika satria ny tombontsoan'ny firenena ihany no aoka atao vaindoha ndrama. Ankoatra ny volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana ho antaona 2024, volavolan-dalàna miisa 7 no tonga tena anivon'ny antenimieram-pirenena ary nahazo fankataovana avy amin'ny solombavambahoaka nandritra ity fivoriana ara-potoana faharoa ity ary tolo-dalàna roa tamin'ireo telo ihany koa no lany. Ankoatra ny antenimieram-pirenena no faranana ny ariva teo ihany koa ny fivoriana ara-potoana ny antenimieran-dolona. Ireto androm-panjakana roa ireto izay samy tsy afaka nanatanteraka ny fasafasy tamin'ity fivoriana ara-potoana ity no niresaka motion de censure. Androany, niala ary tsy nanaiky niresaka tamin'ny mpanao gazety ny Prime Ministre nandritra ny lanonam-pamaranana raha tokony ho nanontaniana ny heviny mahakasika ireo toe-draharaha misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Fa hijanona eny anivony ny antenimieram-pirenena izay antsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Manaiky ny roso amin'ny fitoniana ny solombavambahoaka raha nambaran'izy ireo tamin'ity androany ity. Saingy anaraka akaiky ny raharaham-pirenena amin'izao fotoan'izao indrindra ny fahefanam-panatanteraka izay nanao tranga fandikan-dalàna maro tatoato. Mitohy ihany koa ny resabe ny anivony ity androm-panjakana ity amin'izao fotoana amin'ny fikasana andravany Barao-Maharitra ny antenimieram-pirenena onona saina. Ny sesesy ny fitsabahana andraikitra sy ny tsy fanomezana lanja ataon'ireo olomboatendry manoloana ny olomboafidy tatoato hoy ireo solombavambahoaka androany taoriny ny fahatamperany fivoriana ara-potoana faharoa. Na eo azy izany, iroso amin'ny fitoniana izy ireo hoy voninahity Jean Eugène amin'izao akatoko ny fety izao, saingy miankina amin'ny fahefanam-panatanteraka ny itohizany izany na tsy. Mandeky moa tsisy fiatrena intsony moa dia tony mbola misy fiatrena ataon'ny Madame Lalatina regny zany dia mitohy kely fetrany fa tsy hiatsy anay ny ministre kely zay tsy afaka taindelo reo ka tsy ekenay zavatra ohatran'izany satria n'olomboatendry no anirantsira olomboafidy tsy azonay ekena zany dia tsy azonay ekena mihitsy zany satria mba miaro ny voninahitra zay ary miaro ny ramonay tsy ho tapaka koa zany non ny tsy fanajana ny foloanay fangalana baraka anay tsy hainy nefa ny ataony ka zavatra ohatran'ireny zany tsy mety tsy anjarany mihitsy manitsitraka ny vonay manaratsiratsy anay tsy anjarany droit anay neny manao motion de censure droit anay zany fa tsy zavatra hoe resaka natao forcine fa droit anay droit meny lalam-panorenanay zany ka ahatra amin'ny secrétaire général ny aza dia mianatra manome lesona anay ary milaza izy fa hoe ministre tsy eto tokony emotra sy namana izy mandrara azy ministre zany caprice tsy mahay azy zay le izy. Fivoriana ara-potoana faharoa izay nahitana ny fisiana krizy amin'ireo androm-panjakana isan'ny tokony sy trangana fandikan-dalàna maro samihafa raha ny fanazavana hatrany. Ty fivoriana ty fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa teto anivon'ny antenimieram-pirenena zany nahitantsika tranga maromaro. Nisy ny tsy fahatongavany député maro. Ny antony moa hatreto tsy afaka hoe tena no iambo malala
fakany tsy tsofina dia hoe efa tsy aritra tsony ny tsindry dia aleo nireo député ireo nanajatena mipetraka any amin'ny distrika nalany azy ireo ny akamarony tena koa solombavam-bahoaka mahaleo tena fakany resaka eny moa zany dia hoe natao fotsiny antery ny anovana ny fisotomana sony amin'izany fitsipaham-pitokisana izany nefa raha ny fitsipika anatiny eto anivony antenimieram-pirenena dia mazava hoe rehefa tafapetraka ny fitsipaham-pitokisana tsy azo tomona tsony ny sony tsy azo analana ary tsy azo anampiana. manoloana ny feo mandeha ny amin'ny fikasana andravana ny boromaharitra eo anivon'ny antenimieram-pirenena tokony ho malina sy andinika ireo mpanao politika mialohan'ny irosoana sy voizana amin'izany ho ny filoalefitry ny antenimieram-pirenena avy amin'ny faritany Fianaratsoa sao isy ho diso hevitra aoriana. Dia zavatra ohatran'ireny ihany koa zany dia ilana fandiniana lalina satria raha ohatra ka tsy miaraka mirona ny piraidonakafo ao anatina fijery na tanjona anankiray fa miparitaka na mizara ny fijery sy ny eritreritra dia mino sy matoka fa tsy arakaraka izay kajy apetraka sy izay toromarika voaray ny vokatra hivoaka dia ho anahy fahendrena no mitandrina ao anatin'ny toe-javatra misy amin'izao fotoana izao tsy manaka ny zany ny fitakina ny mpanatanteraka mba anatsara ny fomba fiasany mba ho famaliana ny zavatra andrasany piraitan-drazana ka mazava ny position ny solombavam-bahoaka maro anisa ato amin'ny assemblée nationale mikasika nyregny ataontsika hoe tsy fifampitokisana vita hatreo ny resaka mikasika ny tsy fifampitokisana igny amin'ny teny tsotra zany dia hoe nitsefitra igny regny disadisa regny dia tsy tongatonga ho azy ka nany eo amin'ny mpanatanteraka na ny aty amin'ny assemblée nationale dia tokony samy mandinika sy mieritreritra hoe inona marina no mahasoa ny vahoaka malagasy. Maro ny fanazavana nandrasana tamin'ny fahifanam-panatanteraka manoloana ny fikatson'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena hoy ny solombavam-bahoaka voafito amin'ny distrika ny Bealanana saingy izao tsy voahaja izao ny lalàna sy ny demokrasia foana ny fiaonana eo amin'ny fahifanam-panao lalàna sy ny fahifanam-panatanteraka. Tsy nisy ny fiaonana tamin'ny gouvernemanta izay fotoana hitondran'ny député ny zavamisy isaky ny distrika hitondrana ny tatitra ny fangatahana indrindrandrindra anaovana tombana ny gouvernemanta ny foanana izany dia tsy afaka nampita izany izay solombavam-bahoaka ho an'ny distrika ny Bealanana manokana amin'izao zany ny lalana ny zavatra tena andrasan'ny vahoaka amin'izao fiantombohan'ny fahavaratra efa nolanina tato ny ratification ny tetibola ho anaovana zany fa ny tena zava-dehibe ny atrahanay n'izao fahavaratra zao zany ratsy ny lalana mandra-pahatongava ny tena fanamboaran-dalana mangataka amin'ny tompona andraikitra izahay mba hijerena manokana ahafahan'ny vahoaka mivezivezy mandritra ny fahavaratra efa nisy fahatampahan-dalana ray volana lasa tany ny karamany ny andamin'ny teny Sefokotany amin'ny distrika ny Bealanana dia efa 2 taona tsy azo izay andamin'ny te efa kely dia tsy azo rehefa nanontany tompona andraikitra izahay dia ny lehiben'ny distrika mitavozavoza fomba fiasa satria misy antota taratasy angatahana eo anivon'ny distrika tsy tonga eny amin'ny trésor dia asakana mitaraina ny Sefokotany. Tsy ekena intsony ny fitsabà ny fahifanam-panatanteraka amin'ny asan'ny fahifanam-panao lalàna sy ireo tsindry amin'ny endriny maro samihafa ary tokony anara-dalàna ny rehetra raha tiana ny sy ny fitoniana ho hiatran'ireo solombavam-bahoaka. Fa mahakasika izay toedra raha politika mafapana eto amin'ny tany sy ny firenena izay hatrany eo ampandinihandreo antota taratasy avy amin'ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit amin'izao fotoana ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana hoy ny filohany androany raha nitafa tamin'ny mpanao gazety
Ny rafitra izay nangataka ny hevitry ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina momba ny fitsabahan'ny filoha amin'ny pirenena amin'ny raharaha ny anteny mera-pirenena. Eo ihany koa ny valeur constitutionnelle ny fanambarana nataon'ny mpikambana eo anivon'ny Birao Maharitra. Ny anteny mera-pirenena ny fahavalo ny volana Desambra lasa teo tamin'ity androany ity. Tsy mbola nanao hevitra, tsy mbola naneho ny heviny mahakasika izay moa ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenandao raha antsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Ny zavatra azoko teninareo dia zao, ny androany aho amin'ny mahafilohan'ny fitsarana avy manara-panorenako dia tsy afaka ilaza ninina satria ny fitsipika anatiny na règlement intérieur ao amin'ny ACC dia mandrara mafy ny fanaovana commentaire pabe maso zany ny dossier zay eo am-pelatananay zay mbola amoahana didy na amoahana vy atoato. Ka noho zany dia tsy afaka marahelo fa tsy afaka mitenina inona fa hoeninareo ihany ny tohiny zany fa efa voaraina iny. Zay ihany ngambony azoko ambara. Lafomba voafa kosa indray dia tsy voaja hatreto ny voalaza ny lalàna mahakasika ny amin'ny tokony hananganany. Ny ANRCM manana autorité nationale de régulation de la communication médiatisée. Eto Madagasikara ny ANRCM izay mandray anjara feno amin'ny fanaraha-maso ro ihany vakijery. Miankina amin'ny fanjakana na tsy ary tokony natsangana ray taona aty aorian'ny fametrahan'ilay lalàna. Momba ny serasera amin'ny hainy vakijery ny voalohan'ny volana septambra ny taona 2024. Gaëtan Andriatsilava no mitaditra ny Atsipriany mahakasika izay. Voalaza mazava ao amin'ny andian'ny fahatelo ny lalàna feny haino vakijery ny anjara asan'ny ANRCM na ny Autorité nationale de régulation des communications médiatisées izay mandray anjara feno amin'ny fanaraha-maso ireo haino manjery na fanjakana na tsy miankina. Hatramin'izao tsy mbola tafajoro ny ANRCM na ny faefampirenena momba ny fandrindrana ny serasera amin'ny alalan'ny fampitam-baovao izay tokony ho najoro iray taona aorian'ny nametrahana ilay lalàna momba ny serasera amin'ny haino vakijery ny voalohan'ny volana septambra 2024. Ny ANRCM nefa araka ny andinin'ny faraka amin'ny 10 tapany faharoa amin'io lalàna io no manome sy manaisitra ny fahazoan-dalana isehatra amin'ny sahanasa ampampahalala vaovao. Manelanelana ny tisadisa ateraky ny sehatrasa antserasera miantoka ny mamaro lafy ny fanehoan-kevitra, mampiroborobo ny fampivoarana ny famokarana sy ny famoronana ny haino manjery manerana ny nosy, manamora ny fametrahana sy ny fifandraisana eo amin'ny mpiantsehatra amin'ny fampitam-baovao manerana ny faritra ary miantoka ny tsy hivangongony sy ny sisa. Araky ny andininy faharoa amin'ny 10 miisa 13 ireo mpikambana mandrafitra ny ANRCM izay ahitana ny solotena ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina, ny fifandraisan-davitra, ny solotena ny olafitren'ny mpanao gazety, ny mpitsara no fidin'ny filan-kevitra ambony ho an'ny mpitsara, ny solotena ny fahitalavim-panjakana, onjam-peo-pirenena, solotena ny fahitalavitra tsy miankina, ny gazety an-tsoratra, ny solotena ny fiarahamonim-pirenena miasa momba ny zon'olombelona, ny solotena ny mampiely vaovao an-tambazotra, ankatoavy ny olafitren'ny mpanao gazety, ary ny solotena avy amin'ny sehatry ny dokam-barotra. Hatreto aloha ny eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina no misahana ny ampahany betsaka amin'ny andraikitra tokony hosahany ny ANRCM voalaza ny lalàna io. Izany hoe raha misy ohatra ny fangatana fahazoan-dalana isokatra dia tsy maintsy ny ministera no mandray ny fanapahan-kevitra. Ny eo anivon'ny ministera izay nilaza fa efa nisy ny projet de décret d'application na ny volavola fampiarana io lalàna io natolotra ny gouvernemanta ahafahana mamoaka ny didy fampiarana izany na ny décret d'application izay tokony ho nivoaka tao anatin'ny 12 volana taoriny ny fahalan'ilay lalàna tena anivo ny anteny mera Roatonta. Izany hoe raha io fanazavana io ny eo anivon'ny gouvernemanta no sakana tsy ahafahana mametraka ny ANRCM. Ny mahagaga manoloan'izany dia ny hoe isan'ireo ministra efa mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta hatrizay ny ministry ny serasera ary manana ny toerany eo anivon'ny gouvernemanta saingy nilaza tamin'ny alalan'ny tale generalin'ny serasera fa tsy afaka ny mampiditra io volavolan-dalàna fampiarana io teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ahafahana mametraka ny ANRCM. Ny ministra ihany koa izay nanamafy ombeny fa hiady mafy hatramin'ny farany ho fampanajana ity lalàna mifeny haino vakijery ity nanomboka hatrany amin'ny famolavolana izany. Ohatra amin'izany ny lahateny nataony nandritra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ilay volavolam-panitsiana ny lalàna ifeny serasera eto Madagasikara ny taona 2024. Tsy izay mihitsy ny sanatria andeha hanao akan-dasitra ka hafa ny zavatra iarahantsika manapaka sy iarahantsika mamoaka eto anatin'ity tatitra androantsika dia ho hafa sanatria ny volavolan-dalàna ivoaka eny anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta na eny anivon'ny filan-kevitry ny ministra ary vao maika loza hoe ho hafa ny lalàna mbola neny amin'ny anteny mera-pirenena sy anteny meran-doolona.
tiako ny manamarika eto androany ny fahavonona ny fahefanam-panatanteraka amerina ny fahalalana iteny izay nigazana tamin'izany fotoana izany. Ankoatra ny fifehezany ministera samirery ny ANRCM, ny ministera ihany koa no misahana ny ampahany betsaka amin'ny andraikitra tokony hosahan'ny ANRCM amin'ny fanaraha-maso ny serasera mandritry ny fifidianana. Fanontaniana mipetraka manoloan'izany teny hoe izy ve ny neutralité na ny tsy fitanilana eo anoloan'ny CENI manoloana ity tranga ity? Inona no antony tsy hananganan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ity rafitra ity? Ka ho voaja tokoa izay voalazan'ny lalàna momba izany. Ialana amin'ireo aiay isan-karazany mikasika ny haino vakijery eto Madagasikara. Ny azo ambara, tsy ampy ny finiavana na fanahinina tsy apetraka ity rafitra ity, ahafahana mifehy samirery ny haino vakijery eto amintsika. Fa firenena miisa 7 aty Afrika no sitraka ny fanampiana avy amin'ny Millennium Challenge Corporation raha ny tatitra ny voaka ho Mali. Arak'izany Sénégal, Gambie, Togo, Côte d'Ivoire, Mozambique, Sierra Leone, Zambie no isan'ny sitraka ireo fanampiana avy amin'izay MCC izay. Amin'ny ankapobeny niakatra ny noty azon'i Madagasikara raha ny tatitra hatrany 15 kolona. Taorin'ny fanadihadiana nataon'ny MCC na Millennium Challenge Corporation tapaka ny filan-kevitra tamin'ny 20 Desambra 2024 lasa teo fa firenena miisa 7 aty Afrika no sitraka ny fanampiana iadiana amin'ny fahantrana. Sénégal, Gambie, Togo, Côte d'Ivoire, Mozambique, Sierra Leone ary Zambie. Ireo ny firenena voafidy nahazo izany fanampiana izany. Lafiny telo lehibe no fepetra nojerena tamin'ireo firenena samihafa. Voalohany amin'izany ny fampiarana ny lalàna ao amin'ny firenena, ny ari-karena ary ny politika ny fanjakana amin'ny ankapobeny. Raha ny tatitra hatrany, i Gambie sy Togo no firenena voafidy farany tamin'ny fisitrahana fanampiana. Nahazo ny naoty 14 tamin'ireo famantarana miisa 20 i Gambie. Antony nahazoany Togo fanampiana ihany koa niezaka tamin'ny fandridrana ny politika mpanjakana izay nahazoany vola mitetina 5.30 tapitrisa dolara ny taondasa. Miditra amin'ny andiany fa 7 izao ny fanadihadiana izay nataon'ny MCC ho an'ny Madagasikara manokana. Ny atsara ny noty azo taorian'ny fanadihadiana natao. 5 bola mampimetra panontaniana raha ny hoe amin'ny taona 2024 isika no isitraka izany sa tsy? Fa tsy mitsamy totongana ny sandany ariary amin'izao fotoana izao nahitana fiakarany hatramin'ny 700 sy 1000 ariary ny €1 ny volana Oktobra hatramin'izao fiandohany hatramin'izao volana Desambra izao. Vidangany euro izay ampiakatra hatrany ny vidim-piainana eto Madagasikara raha tsy misy ny vahaolana roso ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao Ompay Toekarena nanaovany mpanao gazety fanadihadiana tamin'ity androanyity Hilary Nasoloniainy. Tsy ho azo itovirana ny fiakarany vidim-piainana eto Madagasikara noho ny fitotongan'ny sandam-bola malagasy matetika ankehitriny hoy ny Ompay Toekarena. Iainan-kilan'izay ny fahefa-mividin'ny vahoaka. Isy lavaka kokoa zany ny déficittsika amin'ny commercial amin'ny any ivelany sy ny balance de paiement zany dia hoe mazava be zany hoe hiakatra ny vidin'entana tsy ny fahefan'ny vidin'ny vahoaka zany hidina ambany dia ambany mihitsiny satria araka le teneniko hoe ny entana ny be dia be ny afaratsika zao hatramin'izao na solika fotsiny ary zao mbola farana daholo reny hoe tsika tsy mieritreritra hoe ampiasany tsy miroro mihitsy tsinona treto dia zany daholo le olana. Tsy nametraka politika mazava momba ny fitantanam-bola ny fanjakana malagasy raha ny fanazavana trany. Misy ny orinasa tokony hanampy amin'ny fifandanjana ara-baritra eto amintsika saingy fingan'ny fanjakana matetika i Madagasikara raha teo ankilany tsy mamokatra fa manafatra entana trany. Ahoana moa tsika firenena tsy mamokatra na tonga amin'ny volantsika tsy totongana lalandava. Tokony toanana ny mpamokatra malagasy hamokatra. Ny raisitsika fotsiny zao le resana hoe droit d'assise. Ny droit d'assise eny raha ny tokony izy rehefa manafatra entana ianao ka tianao erovana ny tsena anatin'le firenena anankiray zany hoe raisitsika zany hoe Madagasikara zany eto dia asianao droit d'assise le entana farany ohatra zany hoe raha tay zany raha tiatsika zany hoe hiaro ny tatsa malagasy mpamokatra vary ohatra dia asiana droit d'assise le fanafarana vary amin'izay fotoana izay voaro zany le tatsa mamokatra amin'ny ataontsika hoe vidiny tokony hamarotana n'le vary zany
ny atsika tsy zay nataotsika fa mifanondranana volamena sy vatsoa ohatra asitsika droit d'assise roapolo isanjato zany hoe rehefa manao exportation de mbola nitingenitsika droit de sortie roapolo isanjato fa ny volantsika zany efa mitotongana ny politika anatintsika tsy mahay ninninina ministre ny finance mialatsina miteny an'izay vatana be fa zany olana daholo zany ho an'ny firenena manamafy izany ny fisian'ireo olana samihafa eny anivon'ireny sampandrara misahana ny toe-karena sy ny fitantanam-bola eto Madagasikara ireny raha tsy laza afa-tsy ny feonandeha mahakasika ny fametraha-pialany ny governoran'ny banky foibe tsy maintsy hitotongana trany ny sandam-bola malagasy raha tsy mamokatra isika fa hianona trany amin'ny fanafarana entana avy any ivelany afaka miaro ny lanjam-bola ihany koa ny fananany banky foibe tahirim-bolamena saingy tsy azo antoka ny ananany Madagasikara izany manoloana ny fanondranana antsokosoko maro sy ny filazana fa haverezana betsaka ny tahiry tao amin'ny ministera ny Arianakibon'ny tany tsy aivina tato anatin'ny 3 volana farany nahitana fiakarana hatramin'ny 770 ariary ny sandany €, ny faraka 12 ny volana oktobra 2024 sandaina 274,5 ariary ny €, ny akatra ho 777,770,270 ariary izany ny 720 ny volana novambra omaly fa 15 ny volana desambra tafiakatra 770,770 ny €. Fa mahakasika ny harem-pirenena indrindra ny volamena tafavoaka ntsokosoko avy eto Madagasikara kosa indray nivoaka omaly alina teo anivo mipaky ny didim-pitsarana mikasika ilay raharaha volamena 3,75 kilao lamandy mitetina 4,30 miliara ariary no takin'ny fanjakana malagasy manoloana io fanondranana antsokosoko ireo volamena 3,75 kilao io izay sarina tao Afrika Atsimo roa taona lasa izay teratany vahiny iray no isany voatonona ho adony kotrika ny fanondranana antsokosoko ireo volamena ka anaovana fikarohana amin'izao fotoana izao. Nanomboka ny alarobia lasa teo, olona miisa 5 no nampiantsoana teny anivon'ny PAK ary voarohirohy tamin'ny raharaha volamena 3,70 kilao trantehaka tany Afrika Atsimo. Ny 12 tamin'izy ireo no namaly ny antso. Isan'ireo nampiantsoana tamin'izany ny tale général sy ny sekretera général ny ACM na ny aviation civile de Madagascar teo aloha. Omaly tokony ho tamin'ny iray ora tolakandro no nanomboka ny fanadihadiana ary nitony alina izany. Vokany, lamandy mahery ny 7 miliara ariary no tsy maintsy oneran'ny DLC na ny direction de la législation et du contentieux ho an'ny fanjakana malagasy toy izay ihany koa ny teo anivon'ny douane na ny faditsehiranana anton'izany tsy fanaran-dalàna mikasika ny fanondranana antsokosoko mifanohitra amin'ny andihany 2,7 ny code des douanes. Tsy aivina, ny 1 desambra 2024 niala teny Ivato niazo any Toliara ilay fiaramanidina manokana ary nisidina tany Afrika Atsimo. Sarina tao amin'ny serana mpiaramanidiny Johannesburg Aerotela miaraka amin'ilay volamena 7,30 kilao naharitra 2 taona ny fivoaran'ny raharaha. Tanatin'izay, efa nahazo fahafahana vonjimaika nosamborin'ny Interpol ny taona 2024 ireo tovolahy tratehaka ny volana May 2024 lasa teo no tokony hivaly ny fitsaran'ny fangatan'ny fanjakana malagasy mikasika ny extradition azy ireo na ny dingana ampodiana azy eto Madagasikara. Araka izany, samy tsy tafaverina teto Madagasikara na ireo volamena na ireo telona tratehaka tamin'ity raharaha ity. Andrasana ny toy ny raharaha andrasana ihany koa ny mikasika ireo volamena tratehaka tany Comore sy ireo volamena 10 kilao nanjavona teo anivon'ny ministera sy ny maro hafa. Fangataka fanazavana amin'ny knampsa mahakasika ny volam-piasa malagasy nalaina tamin'izy ireo adray. Ny fisemarena ny firaisan-kina ny syndicat ny mpiasa malagasy révolutionnaire raha ny anambaran'izy ireo tamin'ity androan'ity maro ny fitsabana nataon'ny fanjakana tamin'ny asan'ny knampsa ka manany amin'ny volany ireo mpiasa ireo. Amin'izao fotoana izao ny antsiprian'izay tanteriny Hilary Nasoloniainy. Manany amin'ny hoaviny mahakasika ny vola notakina tamin'izy ireo ao anatin'ny KNAPS ny mpiasa malagasy mivondrona ao anatin'ny fisemari na ny firaisan-kina ny syndicat ny mpiasa malagasy révolutionnaire ankehitriny. Natao anjorom-bala ny syndicat hatramin'izay ho izy ireo ary tsy nampifantarana ny tena zava-misy marina momba ny vola nalaina tamin'ny asa saran'ireo mpiasa. Ny mpiasa de vahoaka ihany na mpiasa ihany no hitsara zay mpitondra eo. Tsika zao raha miteny resaka karama
lasa misedra olana zao a ny mpampiasa sy ny syndicat amin'izao fotoana zao ahoana ny fomba hitazomana ny 250 000 ariary satria iny ane tsy teo ny syndicat tsy nantsona ny adevitra tamin'iny io zany a raha ataontsika hoe mbola mitoy zay ankilabao zay a ny fitondrana ihany na ny tompony andraikitra ihany ange ny victime fa ny syndicat zay manokana zao a eo amin'ny volana février na mars eo dia anao hetsika anankiray anontany kinapsa zay efa verina ve le volan-dramin'ny Hermady efa verina ve le volan-dramin'ny commune ohatrina ny sisa zany hoe zany a efa naverin'ny fanjakana ve ilay fameny 30 000 ariary zay nomena mpiasa nanetsenana ny karama mbo 250 000 ariary ho antanina iny kinapsa dia ho ambaranay mpiasa hoe satria ny mpiasa amin'izao fotoana zao manana iay hoe tsy matokontsony hoe ahoana re zany le vola ao amin'ny kinapsa rehefa tonga ny retirety mety mbola eo ve zany kinapsa zany sa mety tsy mbola eo zany hoe zany fampieritseretana le izy satria tsisy tombotsony izy angambany hiteraka savorovoro za tsy teny fikorotanana fa savorovoro fotsiny satria misavorovoro ny mpiasa amin'izao fotoana zao mangataka ny fampiarana ny lalàna tsy misy fanavahana amin'ny ambaratonga rehetra manoloana izany ny fisemare mba tsy hanaovana fitaovana ny mpiasa malagasy ho amin'ny tombotson'olombitsy ny angatanay a fampiarana ny lalàna tsy atao an'ny kalana ho an'ny hafa na zay tiako nampiarana azy ny hafa tsy ampiarana fa tokony rehefa lalàna dia ampiarana tiako sotonina amin'izay zany dia hoe milamina isika rehefa ny lalàna no ampiarina erana ambaratonga ny eo amin'ny telo tota sy ny mpiasa sy ny mpampiasa sy ny zay entana rehetrarehetra dia ilamina tianay zany a ny hoe miara-miasa ny fanjakana sy ny mpampiasa hazo fa samy misitraka zavatra tsara daholo ny telo tota raha ohatra ka izay lalàna izay nampiarina manambana ny anao etsika kalamanjana noho izany ny firaisan-kinina ny syndicat-ny mpiasa malagasy révolutionnaire raha tsy mazava ny valin'ny fangatan'izy ireo mahakasika ny vola nalaina tamin'ny asasarany ireo mpiasa malagasy dia izay ihany koa no hoentsika misendy vetivety anaty doka fohy ny fiakaran'ny tany lozam-pifamvozana teto Madagasikara ho an'ny taona 2022 izay niakatra 10 isanjato raha mitany taona 122 io ihany koa ny fitakin'ny commune voakasiky ny tetikasa Ambadivy ho famerenana ny fandoavana ny anjara vola tamberimbidiny izy ireo avy amin'ny tetikasa moa zany rehefa avy eo no anarahantsika ny antsiprian'izay Père Noël. Dada be Noël. Ah, Père Noël. Plan épargne de retraite vaovao amin'ny Société Générale. Ho an'ny rehetra tsotra kokoa mifanaraka amin'ny fahefanao. Ny tena goavana. Cagnotte lehibe 40 millions ariary no ifampizarana hatramin'ny 1 amin'ny 3 janoary mametra 100 000 ariary no mihoatra dia mandry sanjara amin'ny fisarihana ka mety ampitombona avy roa ny petrabola nataonao ny 3 décembre sy 3 févroary ny fisarihana. C'est ça Père Noël. C'est vous l'avenir. Société Générale Madagascar. Alors, on s'est mis à la course ? Sur l'Apple Watch aussi, il y a du nouveau. Avant, elle calculait votre distance. Maintenant, elle calcule aussi votre longueur de foulée. Elle distingue la brasse du dos crôlé et surveille votre température pour estimer quand vous avez ovulé. Pendant que vous rêvez, elle mesure vos phases de sommeil à la minute près. Et elle peut détecter un grave accident de voiture et appeler les secours. Alors, oui, il y a du nouveau. Nous avons exactement la recette dont tu as besoin. Mets d'abord une bonne dose de crédit d'appel national, international, des SMS, rajoute de la data. Encore. Voilà. Et pour relever le tout, des heures de télé gratuites. Tu mélanges, c'est prêt. First Premium Plus, le mix parfait pour rester connecté. À 15 000 arrières seulement. Tape le dièse 322 étoile 92 dièse. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais.
ita huilerie industrielle de Tamata misy hatramin'ny 3 Tonga Père Noël. Dadabe Noely. Père Noël le plan épargne de retraite vaovao any Société Générale ho an'ny rehetra tsotra kokoa mifanaraka amin'ny fahefanao ny tena goavana cagnotte lehibe 40 millions ariary no ifampisarana hatramin'ny raika amin'ny 3 janoary mametra 100 000 ariary no mihoatra dia mandry sanjara amin'ny fisarihana ka mety ampitombony avy roa ny petrabola nataonao ny 3 décembre sy 3 févroary ny fisarihana. Sasatra Père Noël. C'est vous l'avenir. Société Générale Madagascar. Nakuwe mangatsik na marena na ariva na tonju letenu tsara uansi leana la eta sada psus tsara be leteyan laiza maiza twela dali no misiazi fono bandam kieliane mura video kazi fawe Michel Manikel na tsy mba misaraka amin'izany mihitsy satria tsy voatery mahita rano savony za izy sy alehako eny dia hitako hoe iny manavitra anahy. Le mivarotra eto amin'ity tsety zany a le mandray vola matetika dia ilaina foana manasa tanana satria le microbe miparitaka be dia lavimay nickel ny ampiasaiko a sady iny kely dia efa mavita be. Nickel mpanjaka ny fahadiovana. Père Noël. Dadabe Noely. Père Noël le plan épargne de retraite vaovao any Société Générale ho an'ny rehetra tsotra kokoa mifanaraka amin'ny fahefanao ny tena goavana cagnotte lehibe 40 millions ariary no ifampisarana hatramin'ny raika amin'ny 3 janoary mametra 100 000 ariary no mihoatra dia mandry sanjara amin'ny fisarihana ka mety ampitombony avy roa ny petrabola nataonao ny 3 décembre sy 3 févroary ny fisarihana. Sasatra Père Noël. C'est vous l'avenir. Société Générale Madagascar. Mamena ny araba tomboky lasia tomboky vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalamba-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity ala ity isan'nytarantsika izay. Niakatra 10 isan-jato raha mitata amin'ny taona 1 ny isan'ireo lozam-pifamoivozana nitranga teto Madagasikara tamin'ity taona 20 ity nahatratra 7,7 arak'izany hatreto izay lozam-pifamoivozana izay raha ny anambarany teo anivony DGSR. Entina misoroka ny lozam-pifamoivozana amin'izao fotoana izao indrindra ao akatoko ny fetin'ny farantaona sy ny fiatrehana ny tomboavao isy ny hetsika fitsirihan'ireo fiara mifamezivezy eny an-dalambe manerana ny nosy ao anatin'izay Abraham Randriamana no mitatitra ny Atsipriany. Ny tombo 10 isan-jato ny isan'ireo lozam-pifamoivozana teto Madagasikara ho an'ny taona 2024 raha oharina amin'ny taona 2024 araka ny notanisana avoaka ny DGSR na ny Direction Générale de la Sécurité Routière. Tamin'ireo lozam-pifamoivozana miisa 7,7 miisa 5,2 ireo namony ainy raha toka nahatratra 7,20 ireo naratra. Maro ny antony nahatonga ireo loza ireo raha nambaran'ny tompona andraikitra. Ny tsy fitandreman'ny chauffeur dia nahatratra 1,7 na 40,65% ny accident zany dia tsy fitandreman'ny chauffeur. Ho an'ireo mpitondra moto tanàn-dehibe avy ny orana lalana malama oka naja ny afanganam-pandeha fa raha nitrangana accident na moto fotsiny dia natratra 3,7 ary ny tsy fampirombanana ara teknika dia natratra 30 izay manome 7,57%. En état d'ivresse zany na conduite en état d'ivresse izay natratra 7,7.
ao anatin'ny fiatrenan'ny fetin'ny noely sy ny farany taona isan'ny fanatanterana ny antsika fitsiriana ara-teknika manerina nosy eny an-dalambe natao izany ho fampanarahan-dalana sy fanentanana ary ho fisoroana ny loza amin'ireo fiara-pitatitr'olona tsy azo atao tompokoa amin'izao farany taona zao a ho an'ny mpitatitra ny manao dona miverina tompona ndraikitra mivantana ny présidentny coopérative raha mampanao dona miverina ny chauffeur zay ao ambany fiaditina fotoana ny fialan-tsasatra zao a betabe a ny fianakaviana mivezivezy ho anareo olo-tsotra zay akarivotra any amin'ny faritany a sy ny avy any amin'ny faritany akatratỳ andrenivohitra oka reo tompoko ny fandraisana alikola na zava-matomelona mba hajanona nanomboka androany ary farina ny fahavalon'ny volana janoary 2024 ny etsika fitsiriana ara-teknika tao amin'ireo fiara eny an-dalambe raha ny fanazavana hiatravy hatrany kosa ny fanasaziana ho an'ireo fiara tsy manara-dalana rehetra tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia ambany ny tahan'ireo vondron'olona mora andairan'ny tsimikaretina VIH sida miroso amin'ny fanaovana fitiliana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny ankamaroany reto farany izay saika mitondra ny tsimikaretina avokoa ny fanazavana azo ka antony atrikasa fampafantarana ny vokatra ny fanadiadiana tao anatin'ny tetikasa sika vita amin'ity androany ity Daniela Mino Arso. Miisa 10 taona ireo fitiliana VIH sida vita eto Madagasikara raha nambaran'ireo tompon'andraikitra mameno isa amin'izany ireo mpampanofatena ireo lehilahy miaraka mitovy fananana na LGBT sy ireo mpitsindrina zava-mahadomelona raha ny zava-misy eto Madagasikara ankilany marefy ihany koa ny tamin'ny firosona amin'ny fanaovana fitiliana ho an'ireo vondron'olona mora andairany tsimikaretina VIH sida. Ny olana ray goavana indrindra zany dia ny accès zany hoe fisitrahan'ireo PCPR olona mora andairany tsimikaretina sy olona mitondra ny tsimikaretina ireo zany any amin'ny fanaovana fitiliana zany no tena atao hoe olana goavana indrindra. Zany hoe raha mbola raha jerena zany dia mbola atao hoe raha ny eo amin'ny 500 n'ireo olona ireo ihany atao hoe mbola nanao an'izany malala statut sérologique malalany hoe positif isy na négatif raha eto amin'ny raha 5 ville zay anaovany tetikasa fa raha eto Antananarivo kosa zany dia 700 n'izy ireo ihany mbola atao hoe efa nanao an'izany atao hoe fitiliana zany nandritra ny fiainany. Ankoatra ireo vondron'olona mora andairany tsimikaretina ireo miparitaka ary mety azo ny hafa ihany koa ny tsimikaretina VIH sida. Tsy ny hoe ny vondron'olona marefo ihany no misy an'le izy fa kosa na eo anivon'ny fiarahamonina azy efa misy ihany ny mpivady miaraka amin'ny zanany misy zany eto Antananarivo misy zany any amin'ny province dia zay izy efa hoe miparika amin'ny population générale zay nitadiavana hoe manao fiangaviana andray andraikitra plaidoyer zany hoe miangavina rehetrarehetra samy andray andraikitra mba tsy parian'ity aretin'ity ary koa mba Madagasikara mba ireare fa hoe nahatratran'le tanjona amin'ny 3 hoe foana ny aretina tsy hoe foana tsisy tsony fa hoe efa misy zavatra azo atao aminy zany amin'ny aretina mifindra eto Madagasikara. Miisa 7 sy 700 amin'izao fotoana ireo marary ny VIH sida voara-maso raha miisa 7 sy 300 ireo manaraka fitsaboana. Androany nisy ny atrikasa fampahafantarana ny vokatry ny fanadiadiana tao anatin'ny tetikasa SICAV na ny système communautaire d'alerte sur le VIH izay nandraisan'ireo mpiantsehatra anjara tetsy Antaninarenina. Tanjona amin'izany ny anairana ny tsirairay andray andraikitra sy ampiena ny fianaky ny tsimikaretina VIH sida izay nandraisan'ireo mpiantsehatra anjara tetsy Antaninarenina. Tanjona amin'izany ny anairana ny tsirairay andray andraikitra sy ampiena ny fianaky ny tsimikaretina VIH sida. Fa miavaka ny tolotra omeny Gamastora Antanimena amin'izao akatoko ny fetin'ny krismasy sy ny farany taona izao. Entana maro amin'ny vidiny 3 alina ariary no atolotra ho an'ireo mpanjifa ary omena iray hafa izay mividy iray amin'ireo 3 alina ariary ireo. Gaeton Andriatsilavo. Mitohy hatrany ny tolotra omeny Gamastora Antanimena ho an'ireo mpanjifa amin'izao ankatoky ny fetin'ny krismasy sy ny fety farany taona izao. Amin'ny vidiny 3 alina ariary mividy iray dia mahazo iray hafa ireo mpanjifa mandalo eny an-toerana. Mitohy ihany koa ny fihenam-bidy hatrany amin'ny 500 ho an'ireo entana hafa. Inavina anatin'izany tolotra mividy iray mahazo anankiray 3 alina ariary monja zany ny vansa, ny converse, ny poketra, ny kiraro, ny akanjo, ny kaskety, ny elo zay tena ilayntsika amin'izao fahavaratra izao. Marobe ny tolotra marobe fa atianareo afaka misafidy dia ankoatran'izay atao anatin'ny magasin Gamastora kosa dia misy ny pahana entana zay nataonay fihenam-bidy hatramin'ny 500 isan-jato be izao.
dia akoatran'izay dia isy lalao isan-karazany ety an-toerana lalao fantanina mahakasika ny foty a mahakasika ny magasin a dia isy fizarana loka akoatran'izay ihany koa dia raha mitondra zazakely a dia katitankely ireny a dia omenay a vatomamy a ny ankizy tonga afa mitsitsika fa tolotra tsy misy ohatran'ity intsony dia manentana antsika rehetrarehetra. Miavaka ity fiomanana amin'ny fety ity na eo aza ny tolotra fanaonika mastor mandavataona raha ny fanazavana. Ny tolotra moa tsy isan'andro a misy foana ny tolotra mandavataona fa tena tolotra manokana ho an'ity fety ity a ity tolotra tolotry ny kamastor ity a mino fa mbola tsy nisy izany hoe 3 alina ariary a mividy article iray a dia mahazo article iray izany a tsy liquidation tompoko fa entana vaovao be avokoa no atolotra ianareo a dia tsy fao fa mandritra an'ity fety ity ihany a no ahafahany kamastor manome ny tolotra ho antsika mpanjifa. Jiaivina hatrany eny an-tany mena ampitany fiangonana katolika no ahitana ny tranombarotra kamastor. Fa mitaky ny famerenana ny fandoavana ny anjara vola tamberimbidy avy amitetika sambady vy ho azy ireo amin'izao fotoana ny commune voakasiky ny atetika asa misedra olana ankehitriny izy ireo manoloana ny tsy fisiny ny tedi-bola mampiodina ireo commune io ihany koa ny fikatsony fanatanterahany ireo asa izay vatsina amin'ny alalany tamberimbidy azo avy amin'ny fitrandrahana arena kibony-tany toy ny ataony atetika asa ao ambady vy izao. Abraham Radriamanana. Niatona nomboka ny 14 ny volana septambra 2024 ny fandoavana ny anjara tamberimbidy avy amin'ny tetika sambady vy ho an'ireo commune voakasika na andalovan'ny tetika asa raha nambaran'ireo ben'ny tanàna. Fampiatona izay navoaka ny sekretera jeneraly ministera toe-karena sy ny fitantanam-bola ary tsy mbola mividina natreto. Misedra olana manoloana ny tsy fisitrahan'izy ireo ny tamberimbidy ankehitriny ireo commune voakasika ny tetika sambady vy. Dia tsy azon'ny commune ampiasaina tsony vola io a nefa i vola io a dia arotsaky ny orinasa ambady vy ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana hatramintsika amin'iteny izao. Koa mangataka izahay izany satria zoanay madiodio tena zoan'ny commune mihitsy a ny azo an'izay tamberimbidy izay mba hanaovanay tamberina ndraikitra koa any amin'ny vahoakanay a mba hampandrosoanay amin'ny vahoakanay amin'ny restorana ambady vy io. Izay zany mbo nanomboka hoe hiditra le restorana ambady vy a dia nasain'ny mpanjakana mifoanana ny kontinay tany amin'ny banky. Tsisy compte tsisy volan'ny commune tsony zany any amin'ny banky na ny ariary ara fa nafindra any amin'ny trésor. Dia na ny comptable anay ara comptable men'ny mpanjakana ny comptable anay ao amin'ny trésor fa tsy ny comptable anay eto amin'ny commune tsony no miasa any amin'ny trésor. Fa rehefa mandeha moa zany le zavatra ny resaka politika koa moa tsy maintsy miditra ao anatin'izay a dia zay no nahatonga an'le hoe suspension an'le fampiasana an'le vola restorana ambady vy. Mikatso hatreto ny fampandehanan-draharaha sy ny fanatanterahana ireo tetika asa samihafa amin'ireo commune araiky amby 20 anatin'ny faritra Raotra Mangoro sy ny faritra Atsinanana manoloana ny tsy fahazoan'izy ireo mivantana ny tamberibidy avy amin'ny tetika asa mifanaraka amin'ny tany ampiasain'ny orinasa anatin'ny commune ny tamberibidy alohan'izy ireo raha ny fanazavana. Nanamafy ireo ben'ny tanàna ny amin'ny fisin'ny tsy fahatombanana teo amin'ny fitantanana teo aloha ary miantso amin'ny fampahafantarana azy ireo ahafahana manatsara ny fitantanana ireo tamberibidy ireo. Ho any Ambobary ohatra izay tena eo mihitsy le fohy be ny fitrandrahana na anaovana le fisintomana an'ilay vokatra sady misy toeran'ilay orinasa dia mahazo hatrany amin'ny 700 tapitrisa isaky ny 3 volana izy. Ny mora rano mahazo eo amin'ny 100 mahery kely eo 500 ohatra. Ny andasy be mahazo eo amin'ny 500 eo. Ho anay be forona sy ambato vola kosa dia ilay andalovan'le pipeline fotsiny eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 14 tapitrisa isa 3 volana no sitrahanay. Meka anie zay hoe misy ny fitantanana tsy mety a fa tsy fananinay no mahatonga ny fitantanana tsy mety fa noho ny tsy fahalalanay kosa dia zay mahatonga anay amin'ny teny ampio le renforcement de capacité anay a omeo fiofanana izahay a ary le fiofanana menanay aza atao fiofanana zarara misy. Manao antsoavo amin'ny tompona ndraikitra araiky izany ireo ben'ny tanàna amin'ireo commune voakasiky ny tetika sambady vy amin'ny famerenana ny vola tamberibidy amin'izy ireo. Raha iverenana ny tatra navoaka ny fitsarana momba ny compte ny talatalasa teo nandritra ny taona 2024 mahery ny 3.7 miliara ariary ny tamberibidy avy amin'ny orinasa sambady vy izay nirotsaka tanatin'ny kitapom-bola mpanjakana. 7.7 miliara ariary tamin'izany no natokana hanangana fototra asa samihafa amin'ireo commune voakasiky ny tetika asa saingy tsy nifanaraka tamin'ny teti-bola ny asa vita. Mitetina 3.2 miliara ariary ny nahitana tsy fahatombanana nandritra izany raha nitatitra ny fitsarana momba ny kanty.
tontolon'ny fizahantany kosa indray dia voasikajo isan'ny toerana maitso tsara indrindra ty amin'ny ranomasimbe indianina na meilleure destination verte de l'océan indien 2022 amin'izao fotoana i Madagasikara raha ny andiany fa 7 ny World Travel Award fa nenina ao anatiny tato anatin'ny entona no nisalotra ity anaram-boninahitra ity isika malagasy ka isany manome lanja ny fizahantany eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena moa zany fa aiza fa azahoana ny anaram-boninahitra toy izao. Abraham Randriamanana. Miavaka ankehitriny ny toerana misy an'i Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fizahantany aty amin'ny ranomasimbe indianina. Nanamarika izany ny fahazoan'i Madagasikara ny anaram-boninahitra meilleure destination verte de l'océan indien 2022 nandritra ny World Travel Awards andiany fa 7. Ankoatra izay, nahazo ny anaram-boninahitra Indiana Oceans Beach Resort 2024 nandritra izany ihany koa ny trano fandraisam-bahiny Andilana Beach Resort ao Nosbe. Antenaina ampiroborobo ny sehatra ny fizahantany eto Madagasikara ny fisitrahana io anaram-boninahitra io, indrindra eo anatrehan'ireo firenena mpifaninana hafa aty amin'ny ranomasimbe indianina raha ny faneho-kevitra ireo mpisehatra ny fizahantany. Tsy ahivina tato anatin'ny antaona ny fandimby, i Madagasikara irery no nahazo ity anaram-boninahitra ity nandritra ny World Travel Awards. Ity fariny izay natao ampahafantarana sy hanomezan-danja ny sehatra ny fizahantany maneran-tany. Izay ny resaka fizahantany fa fikajiana ny tontolo iainana kosa indray. Marefo ny fiara-miasan'ny fanjakana amin'ny sehatra tsy miankina manodidina ny fikajiana ny tontolo iainana eto Madagasikara hatreto. Hoy ny teo anivon'ny Centre RUP Madagasikara ilaina ankilany. Ny famondronana ny hery anatin'izay fanentanana amin'ny fikajiana ny tontolo iainana izay. Io ihany koa ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka. Indrindra ny avy amin'ny sehatra tsy miankina ahafahana manafaingana ny asa rehetra atao ho fikajiana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Mbola olana goavana ho fampandehanana ny hetsika fikajiana ny tontolo iainana amin'izao fotoana. Ny tsy fahampian'ny tohana ara-bola ho an'ireo mpisehatra amin'izany raha nambarany teo anivon'ny Centre RUP Madagasikara androany. Anton'izany fa refon'ny fiara-miasan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankana. Vokatrio, tsy ampy ny enti-manana anatanterahina ny tetikasa. Manaitra ny tompon'andraikitra manoloana izany ity fikambanana miaro ny tontolo iainana ity. Ijery ny paikady maharitra ho fampandrosoana ny etsikara tontolo iainana. Tsy afaka iambina ovinana ny fanjakana hoe havita samy rery ary mila mitandrina mba tsy ho ibatoerana le politika ohatra hoe fihetsiketsehana ety ivelany fotsiny mikasika ny fikasika tokony hanana kolotsaina mihitsy zany le fanabeazana n'ilay ankizy sy ny tanora dia ny mbola kely mba hanana fifandraisana tsara amin'ny tontolo manodidina azy, tsy hoe zavaboary fotsiny fa tontolo mpiarahamonina koa izay tsy afaka misaraka naovinana. Raha misy fahasimbany tontolo iainana, misy fiantraikany amin'ny tontolo mpiarahamonina zay. Raha misy fahasimbany tontolo mpiarahamonina, misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana. Tsy afaka misaraka zany tontolo iainana sy ny tontolo mpiarahamonina. Ankoatra izay, ilaina ny fanentanana sy ny fanatanterahana fambolen-kazo itsonjovana ny tontolo iainana amin'izao fotoana mahabetsaka ny orana izao ho iatrany ny fanazavana. Amin'ny Desambra zany ny tokony tena ambolena satria raha ohatra amin'ny Février fa manomboka maimaina indray le tany fa zao zany tena hoe amin'izao zany tena hoe raha mamboly amin'izao dia izao no mahazorana tsara zany indrindra raha izao zava-misy eto amintsika zao zany saliny hoe hiverina amin'ny tokony izy ny klimatsika zany toetrandrotsika afaka misitraka ny ranon'orana indraindray raha be loatra indray fa ohatra Février mety efa hijanona indray ny orana Mars Avril dia sanatria ny traikefanay mahita hoe matimaty le hazo nambolena satria niantona ny orana tao aorian'ny Février fa raha zao janvier Desambra zao zany dia antenaina fa itoy ny orana. Nanomboka androany ary aharitra roa andro ny andiany fahadimy amin'ny Green Weekend izay karakarain'ny Centre RUP Madagasikara. Isa ao anatin'izany ny fitadiavam-bahaolana momba ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny fanatanterahana fambolen-kazo. Vahaolana izay inona fa hamany olan'ny fiovan'ny toetrandro amin'izao fotoana. Tontolon'ny lakozia sy ny andro kosa no anohizantsika ny fampilalam-bavao an'ity ala ity. Nampahafantarina androany ireo hiaro ny voninahim-pirenena amin'ny Coupe du Monde des Traiteurs izay ho tanterahana Lyon
ny fiandohan'ny taona 3 Madagasikara izay efa nahazo ny buffet tsara indrindra maneran-tany nandritra ny fananana nataony taona 5 ary ezahana ny hitazona sehana tsara ny vokatra hoy ireo mpandray anjara nandritra ny fampafantarana tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity fotoana ihany koa izay ampafantarana Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny fanazavana andao rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay maîtrisena technique sy rehetrarehetra maîtrisena organisation dia eo koa ny création zay zavatra zay zany isan'ny tena hoe critère ao anatin'le izy dia amin'ny travail d'équipe anazy zay satria équipe zay dia zay zavatra zay koa dia voatsara ao anatin'le izy dia amin'ny traiteur anazy zay moa dia envoi différé ny plat rehetrarehetra dia mila maîtriser an'izay les technique na température technique na cuisson ahafahana mamoaka an'izay hoe envoi en différé zay time imposé ho an'ny olona rehetrarehetra fa misy produit ao zao misy ny poivre sauvage Madagascar vanille Madagascar misy kavera Madagascar ao zay efa maîtrisenay telo mianadahy mampiasa amindreo dia eo koa eo amin'ny présentation ana buffet ho aseho anay an'izao tontolo zao zany hoe manahoany zany tsingy Madagascar manahoany zany allée de baobab Madagascar manahoana zany atsaratarehany zany vato any Madagascar ohatra dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity mahery ny 500 amin'izao fotoana ireo olona maty tao Iran 3 volana tao arian'ny fahafatesany ilay tovavy iranianina Masha Amini anton'izany ny fihetsiketsehana tsy misy fiatoana izay ataon'ireo mponina ny antoerana amin'izao fotoan'izao mihitatra ihany koa ny fitokonana an-dalambe raha ny fanazavana trany fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24 depuis 3 volana izay tsy mitsahatra trany ny fitokonana ataon'ireo iranianina ankilany tsy mandefitra ihany koa ny fanjakana any an-toerana manoloana izany hita mameno ireo peta-drindrina samihafa ny fitakiana ny fahalalana sy ny zony vehivavy izay misy ny sarin'ny Masha Amini 3 andro taorian'ny fisamboran'ny polisy tany an-toerana ity tovavy ity no namoniainy ny tenany noho ny fitafy tsy mendrika raha ny fanazavana no anton'izany isan'ireo lohalarana amin'ity fitokonana ity ireo mpianatra izay mifanao fotoana hatrany amin'ireo tambazotra ny serasera mikomy ny hetsika ny hitatra izany ankoatra ireo mpianatra tonga namaly ny antso ihany koa ireo mpiasa anatanteraka ny fitokonana fahobe tao anatin'ny andro maro ny karakara dia tongotra iraisana sy fihetsiketsehana samihafa ireo iranianina raha ny tatitra nanomboka tamin'ny 12 septambra lasa teo mandidina ny 7 sy iray ala ireo mpanao fihetsiketsehana voasambotra mihoatra ny 700 ireo maty ka 10 amin'izy ireo no zaza misy 12 ireo voheloka ho faty ary olona roa no efa novonoiny izay ihany koa no hoentsika manakatona ny fampahalalam-baovao any androany naizanaiza misy anao ankasitrany ianao ny safidy ny fahita lavitra kolo nanarana ny fampahalalam-baovao any androany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny raha mpitso indray ary tomboko lasy tomboko vavy veloma tomboko Vous a présenté Nivavo. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 à 1 pour un prix remisé à 240 000 ariards. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo.
vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.